Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ireo marika ao anaty ranomandry. Tapany 5. Ireo marika ao anaty ranomandry no andamina ny zavadrehetra. Namaky boky Aneta, nefa tsy afaka nifantoka intsony izy. Bebe atory tafandrimandry. Marina nefa dia tsy niditra tao amin'ny efitranony akory izy, fa nivoaka ary niditra tao anatin'ny ranomandry lalina. Efa lavitry ny trano izy no nisolifatra ary folaka ny tongony ka tsy afa nandeha intsony. Inona no tokony ataoko izao? Hangatsiaka eto aho vao hita. Mipetraka tao anaty ranomandry izy ary nitomany. Namirapiratra teny amin'ny lanitra ny kintana. Nitraka i Aneta. Mbola afaka nanampy azy ve Andriamanitra izao? Na dia efa nanao ratsy fanahy be tamin'i Luka azy izy. Avy eo izy dia nandresy misosa. Ampy hoe, vonjeo hoe, Lukasy, ianao ve izany? Miangavy anao mba ampio niositra ny kitroko. Andeha haka ny sarety indro ray sy ny palitao mandrapiveriko. Rehefa irery teo izy dia nivavaka tamin'ny fony manontolo. Jesosy Tompo, tezitra mafy ary tena mila anao. Miangavy anao avelao ny fahotako rehetra. Maniry no tonga zanakao tsy hoe satria marary amin'izao. Amen. Tonga i Lukasy nitondra sarety sy firakotra maro. Lukasy, misy zavatra tokony holazaiko aminao. Izany na mba ny sary sokitra nataonao. Jesosy dia namela heloka. Miangavy anao mba mamela tsy mankahala anao tsony Ny ai mihitsy hoe ianao no navita an'iny. Misaotra anao no lazany tamiko. Afaka dinonao izany tsy maninona. Mamela anao Rehefa tonga tao an-trano i Aneta, i Lukasy kosa tao amin'ny trano mifanila taminy nivavaka. Jesosy Tompo, mba mihevitra mba hanapirofona ny Aneta fa tsy sitraka ao ny lozana azo an-tany. Dia natsiaro ilay dokotera tao an-tanàna izy. Afaka nanasitrana ny tongotra Dani ve izy? Tamin'ny sasakalina sy tao anatin'ny tafio-drivotry ny oram-panala, i Luka dia nanao ski ho any an-tanàna. Reraka izy kanefa tonga soma tsara na dia tena nampidi-doza azy izany. Saingy mendrika izany ny zavatra nataony. Voninanampy azy ilay dokotera. Tsy maintsy nijanona ela tao amin'ny hopitaly i Dani, kanefa rehefa nody izy dia tena nahafaly azy izany. Afaka nandeha indray izy. Ho fisaorana dia nasainy ho avy i Luka. Namirapiratra ny tarehany rehefa nahita ny Dani nandeha tsy nisy tehina. Dani, tsy maintsy misaotra ny Lukasy ianao. Nanao viveriny aina izy rehefa nitonga nijery Tsy sarery ny nanao an'izany. Jesosy nanome ilay hevitra ary izy no nanampy hanatanteraka izany. Ary ilay namany antitra tany an-tendrombohitra no nandony fikarakarana rehetra any Dani. Nijanona ho tsy ambaratelon'ny Luka anefa izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.